Tanora maro no efa navita fiofanana teto amin'ny lisea teknika Ambatoboeny hatramin'ny taona 2024 iorenany. Mahasarika tanora betsaka ny fiofanana misy eto dia ny génie civil, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny lafin'ny fitantanana. Misedra olana toy ny tsy fampiny fitaovana sy ny tsy fampiny efitra ny fiofanana ireo mpianatra 700 mifaneto. Niara-nientana ireo olom-boafidy sy ireo olom-boatendry aty an-toerana nitondra vahaolana. Misy tosika izay fa azo hitatsika tamin'ny maraina teo avy tany amin'ny monsieur le député, honorable député voafidy teto Ambatoboeny, azo koa tamin'ny monsieur le chef du district, tany amin'ny monsieur le député moa zany le fitaovana hitatsika reny jeune voaka tamin'ny siady dia fa hitatsika fa songadina tsara ny enseignement technique satria isika no nomeny natolona n'izany fitaovana zay ka makasitraka anazy manokana aloha ny tenako. Fa roa manaraka an'izany hitatsika koa fa nitsidika atsika tery ny trano izay nomeny monsieur le chef du district ho an'ny enseignement technique satria matsapa mihitsy zany ety an-toerana fa ilaina mafy dia mafy ny Fampianarana Teknika sy ny formation professionnelle ety Ambatoboeny. Nahafahan'ireo tompon'andraikitra nijery ny filana rehetra ny fitsidihana natao teto. Nahafahana nijery ihany koa izay vahaolana ampiroboroboana ny Fampianarana Teknika ety ifotony. Ankoatra ny teto Ambatoboeny, nitsidika ny lisea teknika tao Marivaux ihany koa ny ministra niara-nidinika tamin'ireo mpiasa ny LTP.